saotra tolotra ianao fa tena mamiloatra ny fitiavanao tena lasa saotra fa tena mamiloatra ny fitiavanao tsy miovatra mizao tena lasa saotra tolotra ianao fa tena mamiloatra ny fitiavanao tena lasa saotra fa tena mamiloatra ny fitiavanao tsy miovatra mizao Manahoana daholo? Manahoana? Inona vaovao e? Tsy misy vaovao aninareo. Inona no programanareo amin'ny Paka? Paska? Inona koa zany? Fety zany. Zany dia tady tohatra anaovan'ny olona rehefa Paska. Fety momba ny atody zany? Tia fankalazana ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zany. Fa iza zany Jesosy zany? Zanak'Andriamanitra izy dia nidina tetỳ tany. Dia nombohina teo amin'ny hazo fijaliana izy dia maty nitondra ny helintsika. Elkizy, marina zany resaka ireo zany. Fanjakana tamaty izy rehefa afaka 3 andro dia izay ny Paska. Tata sy bebe mba tantarao amin'ny setina makizety angeny tantaran'ny Paska. Hay ve, manahoana daholo rankizy, zany eto variana mijery ina ary zato iresahanareo. Kay ve momba ny Paska, tantara lava be ilay izy fa zao ny azo amintinana azy. Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra, izy mipetraka any an-danitra fa nidina tetỳ tany, lasa naka ny endrintsika olombelona izy izay le tsaroantsika rehefa le fotoana krismasy iny, izay ny antony ankalazantsika an'Andriamanitra tonga olona tahaka antsika Jesosy Kristy dia izy tonga tetỳ iny nisy antony ngeza-pela nahatongavany tetỳ iny satria manko isika olombelona rehefa nihinana an'ilay voankazo efa nitenen'Andriamanitra hoe azo hohanina ilay ao afovoan'ny dadabe Adama sy bebe Eva, mbola nihinana an'ilay izy ihany, vokatrizay lasa maty ny olombelona dia nandova fahafatesana daholo tsika nefa fahavelomana mandrakizay no tian'Andriamanitra ho antsika. Dia tsika koa nge efa ngetsy vitany hoe nandova an'ilay fahafatesana fa mbola manao zavatra mampalahelo an'Andriamanitra koa tsika fa tsy Adama sy Eva irery nanao izany fa tsika rehetra koa dia mbola manao an'izany daholo dia tena hoe mendrika antsika mihitsy ilay fahafatesana. Dia tsisy fomba hafa hamonjen'Andriamanitra antsika mba tonga antsika ho lasa velona indray raha tsy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Natao ohatran'ny hoe izy indray no naditra antsika rehetra, natambatra daholo, natao tao aminy nentina homboana teo amin'ny hazo fijaliana, tao aminy izy nitondra ny vokatry ny dikadritrantsika rehetra dia nomboana tamin'izy fijaliana izy dia maty. Fa 3 andro tao aorianan'izay nahafatesan'izay izy rankizy nitsangana tao amin'ny maty, velona mandrakizay. Dia izay ilay ankalazantsika an'Andriamanitra amin'ny andro Paska, izay nitsaroantsika izay hoe nandresy ny fahafatesan'i Jesosy Kristy ary fifaliana lehibe ho antsika izany satria sika koa
izay manaiky hoe maty no tenany hoe nisolo tena azy, nisolo azy teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy dia tsangana maty miaraka aminy koa satria Jesosy Kristy indray velona ao anatiny ao fa izy efa maty niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana iny dia velona mandrakizay miaraka amindray. Zay fifaliana ngeza be ankalazaintsika an'Andriamanitra rehefa Paska izao. Zay ilay Paska zay azonareo tsara. Ilay hazo tao ideny. Tamin'ny voalohany nahary izao tontolo izao Andriamanitra ary napetrany tao an-tsara Damaseva mba hiadana finaritra. Nametraka fepetra nefa izy momba ny hazo fihinam-boa. Ilay hazo teo afovoan'ny saha, ny fihinanana azy dia tia masoa, dia ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Hazo no heverina ho namelony kanjo nahafaty. Tamin'ny voalohany tsy nisendrika sady foana ny tany. Hitan'Andriamanitra fa tsy tsara izy izany. Dia nanapa-kevitra izy aoka ny tany aniry ahitra, anana mamoa. Dia nasiany sakoa ny hazo fihinanam-boa. Hazo mahateza sady tsara ho fihinana. Azonaina sy azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy sy eo afovoan'ny saha no antoka ny filaminana. Hazo anankiroa samy hazo fihinam-boa. Ary feno hazo mamoa samy amin'ny karazany avy ny tany, ary hitan'Andriamanitra fa tsara dia nisy hariva nisy maraina amin'ny fahatelo izany. Ary Andriamanitra nahary ny olona araka ny endriny, lahy sy vavy, ary izay no kinendriny. Ka nitsofa ny rano azy, maro fa hiabetsah, mameno ny tany, no mpanompo azy ary manjaka amin'izany. Ary Andriamanitra nanao hoe, indro efa nomeko anareo karazan-kazo marobe misy voa sady manitsamboa izay ambony tany dia ho fihinana anareo izany. Io sahy dia tao hoe tena tsinanana, napetrany tao ny olona noforonina mba hanampiadanana. Ary Jehovah Andriamanitra nadidy ny ralahilahy ka nanao hoe, azonao hihinanana avokoa ireo karazam-boankazo marobe, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ihany no raha hihinananao dia tsy ho vita mora foan'izany. Ary menaraina dia fetsainao be fiavy na tany andra-vehivavy. Ohatray, efa nataon'Andriamanitra hoe tsy azonareo hihinanana ny hazo rehetra ao amin'ny saha. Tsy izany no lazaina. Andriamanitra nametraka fepetra ho an'ny hazo fihinam-boa rehetra. Ny voan'ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azona hihinanana ihany. Fa ny eo voan'ny saha kosa efa norarany. Aza hihinananareo na tendrenareo izany, fa amin'ny andro hihinananareo azy dia fahafatesana ny sazy. Tsy ho faty sy akory ianareo fa hanomboka hatreo dia hiratr'ireo maso roa ireo dia halala ny tsara sy ny ratsy ka hitovy amin'Andriamanitra tsy ho atsy. Iny Kristy
tsy natohitra ny fakapanahy dia nihirana sy nanahia. Indrisy tsy nahatohatra ny fakapanahy dia nihinana tsy nanana aia. Nahiratra ny maso vao nahatsapa fa tsy netiny natao fa niboridana tsotro izao ka nihery tao anaty azy tao. Tonga Jehovandriamanitra dia nianatra an-dralehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao? Izahay nandray fa tamy ianao dia nihery tsotro izao satria natahotra anao fa nanao tsy fanao. Raha manaiky ny teniny tsy ninanalay azo, inona ny tambiny fa velomana mandrakizay. Fa izay rehetra manday izany kosa, inona ny vokany? Tahotra, fitanjahana, afo mandory mamay. Ilay azo no heverina ho mamelona, niteraka voka-dratsy tamintsika olombelona. Raha tsy nankatoa ilay fepetra no lazaina, dia miatra ny ozony tsy misy afamaina. Fa ny fihinanana ilay azo voararo dia misy fiantraikany amin'ny zanaka mampaha. Ny azo no arian'Andriamanitra dia niarbetsaka nameno ny tany. Ny taranaka taty afara dia afaka manjaka amin'izany. Ny nikendrenan'Andriamanitra ny azo dia ampiasain'ny olona mba hahasoa. Tsy izany anefa no nitranga fa narafiny hanambohana ny Jesoa. Ny fihevitr'Andriamanitra anefa tsy fihevitsika olombelona. Ilay azo nikendrena hamonoana lasa azo mahavelona. Dia toy izany ihany koa ilay azo fijaliana nanomboana an' Jesosy. Lalam-pamonjena mitondra fahavelomana ho an'izay mino azy koa. Jesosy! Avy aty! Iny Jesosy iny! Aiza. Iny midiny iny. Indro ny lehilahy. Satria fantany fahalazany marina ary tena sa, ary rehefa hitan'ny lohampisolona sy mpiandry raharaha izay tena mpanakiana. Omboy amin'ny fijaliana. Tsisy tokony salasalana fa tokony ho faty izy araky ny lalàna. Nanao ny tena no zanak'Andriamanitra, avy tany an-danitra nefa zanak'ampandrafitra. Ary noho ny reny Pilato izany teny izany dia raiky tahotra avy hatrany dia niditra tao anaty rova nanantena an' Jesosy mba hiova. Fa iza moa ianao? Tsy namaly azy akory Jesosy tao. Tsy mamaly amiko ianao? Tsy fantatrao? Manana ny fahefana aho. Ianao tsy manana fahefana amiko akory raha tsy nomenanao avy anao. Ka izay nanolotra raha taminao tsy ho afabela amin'izao raha izao. Dia nitady andefa azy Pilato nefa ny antsoantsony Jiosy tsy niato. Omboy amin'ny fijaliana. Raha nefa anao ilay lahy tatadio tsara fa tsy kasakaizakaisary ianao. Omboy amin'ny fijaliana. Entinareo izy mboana amin'ny azo fijaliana fa zaho tsy mahita ny elona tsy afaka ny anankina. Tsy natohitra ny vahoaka Pilato no ireo teny marary toy ny tora-bato dia nanolotra an' Jesosy tamin'ireo mpanakiana lalana tsy maintsy izoran'i Jesosy nibata ny azo fijaliana. Azo mampijaly mandreraka tokoa rehefa nampiasainy ireo tsy bakatoa. Azo naboridana an' Jesosy toy izany koa i Adama sy Eva tao edena. Ny vahorana no ny teny
aza matory fa miambena. Nefa kosa azo mitondra fiovana ho an'izay rehetra voageza ny fahotana. Maro karazan-kazo, ao ny mampijaly, ao ny mahasoa, tandremo sao vao fitaka fa be ny azo fihinam-bo. Fa izay san'Andriamanitra hoanina no ampidirinao am-bava, dia ho afaka antahotra ny lalana koa azava. Ho an'ny mpankatoy ny teny dia mioena tsara aza miova, iray tanteraka amin'ny Jesosy ho anisan'ny zanaka mpandova, mifotra tsara amin'ny teny izay efa nambara hatrizay, fa voahomana ho an'izay mandray azy ilay fiainana mandrakizay. Ka izay azo iainako sy azo iainanao sisa, mba ho any ny tsian'i Jesosy, fiainana aminy any paradisa, fiainana tonga lafatra, fiainana sambatra tokoa, nomano ho azy sy ho anao, izay nandray an'i Jesosy. Ho an'Andriamanitra irery any voninahitra. Amen. Tena saotra tolotra ianao, fa tena mamiloatra ny fitiavanao. Tena lasa saotra fa tena mamiloatra ny fitiavanao, tsy miova hatramizao. Tena lasa saotra tolotra ianao, fa tena mamiloatra ny fitiavanao. Tena lasa saotra fa tena mamiloatra ny fitiavanao, tsy miova hatramizao. Tena lasa saotra tolotra ianao, fa tena mamiloatra ny fitiavanao. Tena lasa saotra fa tena mamiloatra ny fitiavanao, tsy miova hatramizao. Ilay mpanjakan'izy Iosy, izay mpanjakatsika koa, dia ny omboina ny hoesoina, fa tsy namaly tsy niteny satria vonona ny solovoina, na dia nanana aza ny hery tanjaka ny oerana, fa ny keny hitoerana, ny falemena servifesina, dia nanaiky izy ho velesina. Toa babo sy afananotra, toa risy sy afanitrotra, eny babo izy, babo ny fitiavany izao tontolo izao, risy izy, risy ny fitiavany asy anao. Ny aretany avokoa ny fitsarana amin'ny tongilana, ny fomba fijery mivilana, ny androahatra fandatsahana, hatramin'ny tava azy nororana, ny satrotsilo sy ny kapoka, fijaliana tena ampoka, na dia efa naharary dia mbola nonjainy koa. Ilay azo fijaliana hoentiny ny karandoha, anombonina ny tena, indrisy mahonena, tsotra ve ny fonao, zao dia babotrotro zao, mamiko ilay azo fijaliana, fa na dia teo ny fangidiana, dia teo ny nanambarany, ny etaetany sy ny navitany, fa ny fanadiovana asy anao, mba afaka ifandray amin'Andriamanitra iray. Azo fijaliana izay nampirantiana ilay fitiavana vilento ho an'olona rehetra. Azo fijaliana ny tijovana ny lavitra, fa any andriray ny tany sy ny lanitra ho levina tohita, izay mibanjina azy no sisa ho tafita. Tsy ilay azo loatra no banjinina amin'izany, fa ilay vao ampy teo namonjy ny ara-tany. Teo izy nanambara hoe mangetaheta, teo ihany koa ny lazany hoe vita, fa inona ry izay ilay nampangetaheta, inona koa no vao laza fa hoe vita. Ny ara-nahita tsy nisy tonika, izay efa nambarana fa tsy hatreho ny tantarany. Tsy nahatazona azy ny fasan'ny elevenany, izay rehetra ny aretany tsy nisy nanenenany, vita ny atondiny vao vita tamin'ny rano ny olontiany, velona izy ary mandrakizay, ary amelona ihany koa izay rehetra mandray, ny afatry ny azo fijaliana izay nampangetaheta azy tamin'iny ka mandraka ankehitriny. Mangetaheta ao izy, indray mandeha fa tsy ambosizy, na dia vinaingitra ny setriny, tsy mba rano na dia hoe mba indray mitete. Faty tsy tara lazy zany, ndao handritrika ny andro any,
mangetraitra izan'io, ianao izany mian'io. Moa manolotra azy rano, samy miefitra hoe angano, izao abaranao izao. Tsy teny no amaliny izany, fa ny fiainanao ihany dia ampy ovakiny ianao malala tiny. Ho anao ny nijaliany, mangetaheta izy ny atongavanao any aminy. Ny lalanao efa nomaniny, mangetaheta izy ny zoranao amin'izany. Ento ny ziokany mianara aminy, fa fitsaharana no maniny ho an'ny fanahinao, santarina dian'izao. Aza manome vinaigitra eo setra ny fitiavana, fa amin'ny fizarana tsy mizaka ny fandavana. Na izao isika no mody tsy malala azy, na manao andraso lava na koa mivazavazy. Ho tampoka ny fiaviana, ko enoy ny fiangaviana. Mangetahetanao amaly ny fitizay natolona, ny azy tsy mba tendromolona. Fa amin'ny fo sy amin'ny ainy manontolo tsy antery, maniranao mba tsy hikira andeha irery. Fa mihasarotra, mihamafy ny fiainana eto an-tany, ary rehefa nizotra ho amin'ny fiaravany. Ekeo ny fitiavany, te hiditra ao am-ponao, te ho tompo marika amin'izay rehetra atao. Fantany izay mahasoa anao, satria izy no nahary anao. Sady nahary izao tontolo izao, mahalala ny hafarany, ka miteza reo mbany. Fitiavani Jesús, tena tsara be. Ny fitiavani Jesús,